fanamasina irotsaka otrena teneny mihitsy an Jesosy eo kasio ty olona ity vanio izy hoe mba tsy verin-dalana intsony mba tsy tafiditra anatin'ny fangatsiatsiahana hoe mba anisan'ny kandida izy hoe ho any an-davitra raha hoavy sanao tantrano babakao sanao tantrano feonao
Amen. Raha faly anao dia ho tahin'Andriamanitra ny amin'ny fiainana. Amen na? Faly miarabantsika rehetrarehetra dia manonona ihany koa ny fiadanan'ny Tompo amintsika mianakavy. Efa vitany maman Théodore moa ny filazana magnentana antsika rehetrarehetra. Za zao mahita amin'ny journal zao ohatrany misy groupe de danse zay raha tsy diso tokony mba présent daholo regny amaraigny magnafana lanonana. Dia ny mpitendry jiaby koa zany mba asaigny mba ho tonga daholo. Zao mpitendry tsy ho tonga amaraigny mivolagna. Zao le tsy ho avy lasity dia mba ninao fa ho avy daholo atsika. Amen na? Magnentana anao mihitsy za mba ampitiavana be mba hanentanina anao. Resafo tamin'ny maraina ho zany tsika ohatsy mamanana bailleur de fonds zany. Hoe izôvy mamatsy volantsika tsisy. Dia fa tsika ihany mpamatsy volantsika. Dia atsika koa tsara mba miaraka mba magnano fety mba grand complet zany matetika fa dia samby igny edimako atsika edy mahay ananjy. Dia io rapitso zany mba hiarahantsika rehetrarehetra satria andro natokana tsy asana ho nefa andraisan-karama. Dia mba hanentanina antsika zanakiziona jiaby tao mba hiaraka hifaly amaraigny. Ndeso daholo za madiniky, ndeso za maventy, ndeso le antonontonony. Dia misy sakafo moa zany agny amidy rapitso. Tsy voatery ndraiky koa hoe tsy maintsy misakafo agny ianao fa afaka atao ohatra hoe hitondra avy an-trano anao dia afaka mitondra avy an-trano. Dia tsy manara koa raha mety hoe misy hitondra jus kely ndesy miaraka amin'azy zegny tsy maninona. Fety io dia samy magnano zegny tiany. Toaka fogna tsisy akany maraigny. Fa izy karaha hoanigny pare maraigny. Tain'i Jesosy anenao. Minao fa ho avy ianao. Dia mahentany indrindra antsika ilay kristianina magnano Facebook mba manaova publication kely partage amina namana io fotoanantsika rapitso. Manomboka mivalo zany io mba entanina. Matetika ny antsika ato raha vao zavatra mahakasikasin'Andriamanitra tsisy mipiblie fa izy ka raha hafa ndray magnano publication. Nefa za matetika magnano zay ma publication nare. Dia izy zany mba engaviko zay mba magnano Facebook mba manaova publication kely tongavany amin'ny mega eglizy. Izy moa zao mbola tsy mahita mega eglizy. Ay nahita daholo kaitsika jiaby. Tain'ny Tompo are. Zay noela fa misy afatra foity omeny Tompo atsika makasika ny hoe ireo zavatra tsara ho fantatra amin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra. Inona daholo moa ny zavatra tsara ho fantanao eo? Satria ny Baiboly dia milaza voninahitr'Andriamanitra ozy ny manafin-javatra. Voninahitr'Andriamanitra ny manafin-javatra ary voninahitra ny mpanjaka ny mamanta-javatra. Zany hoe ny atonga voninahitra ho fiainako sy ny fiainanao dia ny zavatra fantanao. Ny olona tsy ampy fahalalana zany tsy ampy voninahitra. Karaha tianao ianao mba hanana voninahitra amin'ny fiainana ara-panahy, amin'ny ara-nofo, amin'ny ara-bola, amin'ny ara-materialy, mila mamanta-javatra zasenao. Ny zavatra ho fantarintsika voalohany eto androany dia ho raisitsika avy atao Matthieu 10. Matthieu 10 dia hovakitsika mbola 7 ka hatramin'ny 9. Raha niaraka aminao koa baibolinao Matthieu 10 7 ka hatramin'ny 9. Matthieu 10 7 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa mbe akaiky ny fahanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia. Efa nahazo maimaim-pona ianareo koa manomeza maimaim-pona. Alleluia. Anao izy asain'ny Baiboly io. Anao izy teneniny io. Avetintsika vakiana indray mandeha ny 7 ka hatramin'ny 9. Ary raha mandeha ianareo, zany hoe rehefa miala keto zany ianao avakeo, dia mitoria hoe efa mbe akaiky ny farany, fa mbe akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia, efa nahazo maimaim-pona ianareo koa manomeza maimaim-pona. Hitanao ianao izy zany zao dia agnisan'ny nomena maimaim-pona teto. Zany hoe nahazo fahalalana isan-karazany. Ndana zany izy io mba zaro amin'ny mpiarabelona.
toria amin'olona ozy hoe fambia akaiky ny farany anao hoe mba miteny an'izany aminamanao ndraindray hoe fa andro farany zala zao andao zala hivavaka andao zala hanompo an'Andriamanitra zany zany zavatra tokony hivoaka avy amin'ny vavanao matetika. Zany zany zavatra tokony ho ren'olona iny am-potitsofina iny amin'ny alalanao hoe ho ampitsy hoe la Jesosy. Mampalahelo anefa riavana fa arakaraka ny mahandro farany ny andro farany no mampikorontana ny fiarahamonina eto ambony tany. Lasa mifankahala ny olombelona, lasa miady an-trano, lasa mifanrafy. Nefa riavana raha mba nefa anao kely saignao tsisy dikany ane fiainana ambony tany eto mandalo de miserana. Za zao dia tegna ontsa mihitsy foko nahita an'ireny accident marobe vao vetivety. Olona avy nivavaka, avy namono sy nivorimbavaka, ary bedabeda amin'izy ireny n'olona fantatsika rehetrarehetra reo. Dia apetrao amin'ny fanontaniana hoe inona moa no tsy itovizanao tamin'izareo reny. Dia nefa dia lasa ny fahafatesana izy. Ary anisan'ny zavatra mampalahelo n'olombelona dia ny maty. Or nefa tsy maintsy mandalo amin'izany ireo. Atsika nefa ty lasa sanatry ny vava magnano karaha valalan-karona zany mifanipaka, tsy mifankahazo, mifagnaratsy. Ary ao moa ny sasany tegna manangana olona ho fahavalony mihitsy. Azadiny riavana fa mandalo eto ambony tany. Ary raha mamaky anao zao gazety, vidéo sy ny namany, hitanao fa tena meratsy ny fiainana. Tsy ahitanao vaovao mba manjary zany am'izao. Raha hafahafa foa reny tadiny. Manokatra Facebook ianao vaovao tsy manjary raha regnitsika any. Midika zany riavana fa efa miakaiky ny farany. Ka eto zany ity verset ity dia mametraka karazana ordre impératif mihitsy izy eto hoe avoay ozy ny démoniaque. Amin'ny Bible teny français hoe chassez les démons. Ary ao amin'ny bokin'i Isaia toko faharoa amby efapolo an'izay manana Baiboly, Isaia toko faharoa amby efapolo ny andininy fahaenina 42:6-7. Zay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe Isaia toko faharoa amby efapolo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito mivaky toy izao: Izao Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao, ary hiaro anao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisy. Lazao hoe amen. Ampahiratra ny masony jamba, amoaka ny mpifarotra hiala ao an-tranomaizina, ary zay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao amin'ny trano famatorana. Manana mission zany ianao iny avy. Ny olombelona rehetrarehetra eto ambony ity tany ity dia noforon'Andriamanitra mba hanana mission mazava. Gaga be tsika indraindray fa jereo fa ny zavatra namboarin'Andriamanitra eto ambony ity tany ity dia misy ilana anazy daholo. Hitanao hatramina kankana raha misy raha ilana anazy ver de terre, ary manana ny mission eto ambony tany. Dia ianao hoe dia haneky resina kankana. Ny kankana raha misy ilana azy, indrindra fa isika kristiana, isika zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy dia nampianatra antsika mihitsy ny alalana ozy izy fampianatra anareo dia ianareo mifankaty. Ka apetrako ary ny question, tena mifankaty ve tsika reto? Tena ao am-potsika ve zay fifankatiavan'izay? Ny passeport idirantsika ny lanitra tompoko dia fitiavana. Nagnazava ny bokin'ny Korinthiana voalohany toko 7:20. Ozay na dia miteny amin'ny fiteniny anjely azaho ozy izy, na dia mahalala ny zavatra rehetra azaho, na mino ny zavatra rehetra azaho, raha tsy misy fitiavana dia tahaka ny kipantsona maneny sy varahana amin'ny karantsana. Kipantsona maneny zany hoe tsisy dikany ny fiarantsika amin'Andriamanitra raha tsy mandeha amin'ny baikon'Andriamanitra isika, raha tsy manaraka ny didin'Andriamanitra isika. Ka ianao io zany dia mandaten'Andriamanitra mihitsy mba hanafaka olona. Dia apetrao amin'ny fanontaniana, izovy olona mba efa nafahanao, izovy ny olona mba efa nitaominao nandeha mivavaka, izy ny olona mba efa nampafantaranao an'i Kristy. Vaky koa ny Baiboly fa ozy hoe izao olona noforoniko azy zao izy no anambara ny fiderana. Ny existencenao eto ambony tany ve mba manambara fideranan'Andriamanitra? Misy rava ny karazan'olona ny fisiny eto ambony tany manaka ny olo tsy andeha hivavaka ndraiky. Indraindray ny fanakanatsika olo tsy andeha hivavaka tsy dia voatery hoe magnano barazy mba vitamina am-piangonana, fa io toetra tsika io indraindray manaka ny olona tsy mandeha mivavaka.
dia jereo tsara fa lasa miandany any amin'ny ekipan'ny satana ianao zay satria ny mission satana eto ambony tany anakina olona tsy hivavaka mba ho very any amin'ny elo ka raha sanatria ny vava mitoetra anao amin'izany sehatra anankiray zany misy anazy mba miangavy anao zany mba miova tsy moramora rehefa manjany fitsarany lanitra zany un jour rehefa tonga mavadiny lanitra tsika rehetrarehetra reo ho adin'Andriamanitra amin'ny zavatra nataontsika tetotsika ho adin'Andriamanitra amin'ny zavatra nomeny anao mety nomeny vola ianao nomeny fahefana ianao nomeny hatsaran-tare ianao nomeny fahaiza-manao ianao dia mifamontaniana hipetraka amin'izay fotoan'izay hoe nataonao inona reo zavatra inona ampiasanao azy maro ane olona mahantra betabenga ny olona sahirany fa ianao mety mba natao niavaka amin'izany nampiasainao tamin'inona reny ianao tain'i Jesosy ianao ka ndama zany manomboka androany mba fantary fa misy hery ao anatinao ao ianao manana ny Jesosy io manana hery ozy baiboly hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ka tsy azo hiadivan-kevitra zany fa ny kristianina tsiraray avy dia samy mitondra ny herin'Andriamanitra ianao menao anahy io manana hery ianao io afaka mandroaka devoly ianao fiainan'olona maro rehefa manomiandry ianao mba imagineo izy zao zany raha tsy naneky agnano zao antsonay zao manankaiza zany nareo rehetrarehetra reo fa noho ny fanekenay anao ny antsonay dia miaraka eto tsika jereo fa be tabe zany zavatra efa niova tao ny fiainanao marobe ny zavatra lasa fantanao ka tsy zarery ihany manana an'izay mission zay fa ianao koa manana mission ianao nana mba ataoviny ianao tsy miexista zany olo tsisy ilana anazy zany tsy miexista fa ny olo jiaby namboarin'Andriamanitra dia misy ilana anazy daholo fa tsika nendreny tsy tia mantatra ny zany tsika nendreny tsy miraharaha hoe tonga eto ambony tany eto moa zany mba haninona tegny Jesosy ianao amen na manomboka androany roay ho any demonia mba sahi ianao agnaty tokantragnonao koa amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly agnatin'ny tokantragno ty miana andreny fosy beky manendragnon'olo ndraiky anao magnano zay mety amin'ny tany zary misy devoly napetraka anao takato zay eo anao vo tsy mahita valy tsy andragnon'olo fa andragnon-tegna malao dia matetika atsika rehefa mamahita olona marary au lieu dia atsika hivavaka ao an'ilay marary mandany lera ndraiky atsika mandany crédit magnantso pastera vitanao io ranabavy misy hery ao anatinao tanao ny zava-miafina amin'ity fanompoan'Andriamanitra ty moka revaka dia mifatongavan-tsay mila tonga saina ianao fa tsy pokaty zany ianao misy zavatra napetrak'Andriamanitra ao anatinao zany mahatonga olona amboarin'Andriamanitra tsy mitovy io samy manana ny valerany samy manana ny maizy azy ka aza mandany lera maniry fiainan'olona mandana hifalio fiainanao ataovy zay zavatra fantanao fa nanirahan'ny tomponao amen amen zay rehefa magnantsina hoe puissance par la connaissance mila fantatrao fa misy hery ao anatinao ozy izy le manam-pahaizana anankiray zany ray andro miteny hoe les hommes le plus puissants dans la terre ozy izy c'est les gens qui connaissent ny olo farany mahery vaika eto ambony ty tany ty dia le olona manam-pahalalana ka mba tena fantanao ve fa misy an'izany herin'Andriamanitra zany ao anatinao atsika io revana tsy hoe mpivavaka fotsiny fa atsika io dia misy herin'Andriamanitra amen tsy hoe kristianina fotsiny ianao satria tsy miexista zany hoe kristianina tsotsotra zany satria tsisy Jesosy tsotsotra fa Jesosy mahery no misy donc tsy possible mihitsy ianao raha kristianina dia hoe kristianina tsotsotra kristianina feno hery ianao kristianina feno fahasoavana ianao kristianina afaka mandroaka devoly ianao zany zavatra zany mila fantanao indray tsika raha vo miara-miasa amina gentilisa dia tady atahatra hoe sao dia misaviny zalahy ty zany sao dia asiany madama ty zany tsy misy devoly afaka mikitika zanak'Andriamanitra raha manam-pahalalana ianao tadio le tenyle manam-pahaizana teo hoe les hommes le plus puissants dans la terre c'est les gens qui connaissent ny hery zany revana dia ao anatin'ny zavatra fantatra ny herinao dia ao anatin'ny zavatra fantatrao inona ny fantatrao mombanao inona ny fantatrao momban'Andriamanitra
apartiran'izay no mahatonga anao lasa feno ny herin'Andriamanitra. Ny olona tsy mahalala momba an'Andriamanitra jamais ny tenenana hoe misy herin'Andriamanitra izy. Zany natonga ny zanak'i Sikeva fitombiralahy rehefa nandroaka devoly ndray andro dia mba nampiasa ny anaran'i Jesosy, nampiasa anarana tsy fantatra. Izy mivoaka ozy amin'ny anaran'i Jesosy zay torian'i Paoly, ianao raha tsy fantatra. Nasiaka mihitsy ilay devoly, fantanay Paoly ozy, fantanay Jesosy, fa anareo mba izovy. Teo vao midanaka amin'izay jusque ny rotorotaviny devoly rehetra amin'ny patalogna zany. Donc zany ny zavatra ataonao raha nompo an'Andriamanitra ianao na nampitombo alohan'ny fahalalanao. Alléluia. Mila manam-pahalalana. Satria celui qui connaisse domine toujours les ignorants. Ary tegna zany principe de la vie. Zay manam-pahalalana matetika mifehy an'izay venany. Tsy dia mahafinaritra maheno an'izany, mais c'est la vérité. Kaza mba magneky anisan'ny venany fa ndana mba mikaroka fahalalana. Jereo tsara ny Baiboly dia mampianatra mihitsy amidio izy ny fanananao ividian'ny fahalalana. Ary nisy fotoana kosa ty nampianatra antsika hoe tous les grands leaders ce sont tous des chasseurs d'information. Chasseurs, mpihaza. Ianao zany mila mikaroka isan'andro isan'andro hoe ahoana indray namitomboko ny fahalalana. Za hitanao io 24 heures sur 24 rehefa za mijanona amin'ny toerana anankiray tsy maintsy mihaino fampianarana. Zany nefa nananganako ny fiainako tsy maintsy mihaino za na amin'ny internet na rotoroteny ko alefako reo averiko enona reo. Tsy zany ianao veritany semaine ndraiky raha tandrinesana. Vao mijanona izy dia fitany semaine. Vao mijanona kely dia voaoa. Raha tsy mikaroka fomba ianao amitombona ny fahalalanao dia lasa sokajiny olona ho ignorant ianao. Tompony hitahy ianao. Misy zavatra rehefa napetraka Andriamanitra ao anatinao ao zay lehibe noho ny an'izao tontolo izao. Afaka manova zavatra ianao, afaka manjaka sy manao zavatra goavana ianao. Ary ny fahalalana rehefa manafaka fatorana. Rehefa fantatrao ny marina dia zao Baiboly hoe iny marina iny manafaka anao tsy mandefa. Da ihany misy mpiompy anankiray nahita atodina aigle tagnaty ala, nalainy le atodina aigle dia nampikotrehiny niaraka tamin'ny akohony. Dia fohy le atodina aigle, niaraka andeha tamin'ny akoho, mihinana ny fihinany akoho, mihinam-potaka akoho dia mihinana koa izy. Matory ny akoho dia matory izy. Zay zavatra fanaony ny akoho lasa fanaony nefa izy aigle. Dia ndray andro amin'izay avy ny orana, namora andro. Dia jerevany tsy mitovy amin'ny namolotra akoho molotra anazy. Tadike ozy satria izy hinana rano iny hitadike molotra anazy niavaka. Ozy tsy mitovy amin'izare zaho andrika me ozy. Dia izy nitraka sana amin'izao nahita aigle nanidiny. Dia teo izy tonga saina zaka ozy izy tsy akoho fa aigle. Iry ozy misy mitovy aminahy. Magnino izy manidina nefa za mijanona eto ambony tany. Dia teo izy tonga saina hoe zaka afaka manidina koa. Dia nanomboka nanidina izy nanomboka teo. Ny minitra misy zavatra fantanao tsy maintsy misy zavatra miova amin'ny fiainanao. Alléluia. Ary ny fahalalana rehefa tsy mijanona amin'ny fahalalana fotsiny fa mivadika dimension. Ny olona manam-pahalalana zany mitombo refy. Amen. Mitombo dimension. Ary rehefa mitombo dimensionnao dia manana ahavo tsy mitovy amin'olona rehetra ianao. Jereo tsara fa arakaraka ny ahavonao ny zavatra tazanao. Anao zao raha mipetraka ambony tany eo be da be ny zavatra tsy tazanao. Fa ny minitra ianao mitsangana dia manomboka mahita lavitra ianao. Raha miakatra ambony ty tafitrano ty ianao mimaro koa raha hitanao. Raha miakatra any ambony farany etazina trano anankiray ianao any ianao vao hoe mahita lavitra. Ary resako kely zany tamin'ny maraina hoe ny minitra ao mitombo ny fahalalanao dia manomboka misy effort mitsahatra ho azy amin'ny fiainanao. Ireo zavatra mampitotototo ireo zany manomboka tsy ireo intsony mampitotototo. Mahatonga anao mbola miady mafy amina fiainana misy degrena fahalalana mbola tsy anananao. Hitahy anao ny Andriamanitra.
Alleluia. Amen. Amen. Ny fahalalana ao zao teo mba nafaka fatorana. Ny fahalalana mampitombo autorité anaty. Lasa manana fahefana ianao anatinao ao. Ianao ka rehefa amin'ny fahalalana na isainao io ary dia afaka mibaiko zavatra na dia miteny anao. Hitanao tsy mampitovy ny mahantra sy ny mpanan-karena dia ny fisainana. Ny liona mahantra mitovy amin'ny liona mpanan-karena ihany. Ny randrana na mahantra mitovy amin'ny randrana na manan-karena ihany. Fa ny tsy mampitovy ny olona tsirairay avy dia ny fisainana. Jereo tsara ny mahantra rehefa tonga amina toeram-pivarotana, prix ny mamaika anazy. Otrino zay ny question mivoaka voalohany. Fa ny olona manana ny maizy azy tonga amin'ny toerana anankiray, qualité no tadiavina. Misy any amin'ny ahoana qualité nyity zavatra ty. Inona nefa ny différence n'izany zavatra anankiroa zany? Fisainana. Tompany hitahy ianao. Ao amin'ny saitsika ao misy zavatra mila ovana ozy mama Germaine ndraiky. Misy raha mila formatena kely mihitsy ao. Ndraindray tsika dia taferitreritra fa tsy manana ny maizy atsika isika. Tadio fa tsisy olo mitovy aminao eto ambony tany. Na andeha ho agny an-dafy ary ianao andeha hitady olo mitovy aminao, ça n'existe pas. Tsy nanamboatra olo mitovy Andriamanitra. Amen. Donc zany manana ny valeranao anao io. Ndana mba hankafizo zany, ndana mba tiavo ny tenanao. Zay nge natonga ny Jesosy niteny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe te hiteny izy ianao kosa mila mitia ny tenanao. Amen. Tain'ny tompony ianao tain'ny Jesosy ianao. Ny olona mahalala manomboka misamy teny hoe non. Azonao? Fa matetika antsika ireo tsy mahasamy teny non mihitsy. Zay ohatra tany am-pitondranomasina mianatra 3 jours misy sujet anankiray hoe comment on peut dire non. Azonao? Hoe ahoana ny ahafahanao miteny tsia. 3 andro nianatra an'izany. Satria be da be ny olona sahirana amin'izany zavatra zany. Ohatra zany zao misy olo avakany dia apetrako ela amina regnetiko raha zanako to raha oso. Anatsika ny teny non. Vavatsika tsy afaka miteny an'lia. Dia moa desine izy ta mba fa nalako nono. Sady zanako to endry to dia iny ianao iny dia maniky fona. Epiko ke be da be nefa zavatra tsy vitanao satria nitaiza anao. Be da be ny zavatra mety tsy nandeha tamin'ny laona satria nisy ankizy kely teo. Tsy samy teninao ianao. Fa amin'ny fotoana manomboka mitombo ny fahalalànao tsy manahirana anao ny teny tsia. Tompany hitahy ianao. Possible mitondra fahatezerana koa ny fahalalàna. Arakaraka ny nahafantaranao anazy lasa vignitra anao. Tain'ny tompany mitondra fahatezerana. Ary ny Baiboly sady miteny, Solomon mihitsy miteny zany amin'ny 10 fahalalànao izy, amin'ny 10 fanananao vidian'ny fahalalàna. Misy amintsika ireo zao tena feno osotra. Fa tsy mba ampiasainy mihitsy ny anazy. Misy aminareo ireo manana ny herin'Andriamanitra fa tsy ampiasainy. Ny osotra ny avana natao ampiasainy. Ka io fahalalàna rehetrarehetra zaraiko aminao eto ireo ndana mba ampiasao. Raha mba mifanena amin'olona marary, aza mitady mpianatra, aza mitady pastera, fa anao. Satria izy ny Baiboly, izao no famantarana manaraka izy rehetra miny. Amety tanana marary izy, teo sitrany. Androka demonia izy, dia hivoaka zany. Ndraindray nefa atsika ny avana, misy fianakavitsika marary, tsy satsika na hivavaka ananjy ary. Everitsika fa any amin'ny pastera foana ny misy hery. Satria tsy fantatsika ny tegna marina. Everitsika fa ty am-piangonana ty ihany misy délivrance. Ao anatinao misy délivrance. Amin'ny vavanao io misy délivrance. Ndana mba mihetsika amin'izay manomboka zao. Fa za matatra devoly. Vao tamin'ny alina zany misy mandefa message fa any Maroantsetra any izy misy lalomahito zay moa nodidinana any. Ino no tokony atao? Dia za taminazy hoe ty fa hoe lalitio dia modia. Azany raha pastera io. Raha mamajany dia valianao dao. Misasana ary marary nifiko, ino no tokony atao? Dia nenenao raha mamaly bireny mangalà kolgaty, borosy nifinao.
dia ataondrareo kely izy dia sitraka zareo bakeo azao hoe misy vitim-bary maro tsy arara be tabe amitsika ohatran'izany mahita lanitra ny rano izy dia efa matahotra ena misavian'olona tadidio le tenin'Andriamanitra hoe lehibe ny ao anatinareo no zay ao amin'izao tontolo izao. Alleluia. Iny tompony ianao. Amen. Mbola maro noho ny olona midevoly. Mbola maro noho ny olona midevoly. Noho izany ampiasao ny hery ao anatinao. Ndana mivavaka ao any hafa. Asehoy amin'ny alalanao fa misy Andriamanitra. Za zao dia zay fomba fijeriko asehoko amin'ny alalako fa Dieu existe. Raha mandeha anao ampiasana asehoy amin'ny alalanao fa misy Andriamanitra. Mivoaka ny trano anao tsy haiko miara-monina amin'izy ianao asehoy amin'ny alalanao fa misy Andriamanitra. Azo atao tsara zany raha. Tsy intelligence ihany no anatinao ao. Tsy fahaiza manao ihany, tsy afetsegna ihany no anatinao ao, fa misy koa ny atao hoe dimension spirituelle. Agnatintsika tsiraikaraiky reo misy refy ara-panahy. Iny tompony ianao. Ary ianao tsy kristianina tsotra zany, ça n'existe pas. Satria tsisy Jesosy tsotra. Donc tsisy kristianina tsotra. Fa kristianina misy fiantraikany ianao. Kristianina natao aneo ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Roa izy ny démonia. Raha fantanao fa misy devoly mamatotra ny ankonanao, ndana mba roahy. I devoly mampisarabady io. Amin'ny agnaran'i Jesosy ho antegna. Devoly mampisarabady agnatin'ny famille tsy haiko zovy. Roahy. Mijoro mihitsy ianao mivavaka. Any an-tragnonao anao mivavaka. Fa devoly an-tragnonjareo miboaka anao. Satria Jesosy anie riavana tsy mila mideplace rehefa miasa. Amen. Azo atao magnano délivrance olo amin'ny alalan'ny appel téléphonique. Amin'izao fotoan'izao za hoe mandoka ny fanaratsy mamatotra anao. Amin'izao fotoan'izao antegna apetrao mifatsy mararinao tagnanao fa hivavaka za. Azo atao zany rehefa. Za raha matetika za tsy afaka mideplace dia le olona any amin'ny tany misy anazy eny mangalao anao rano agnaty vera. Tazoma an-tagnanao le rano azo fa hivavaka tsika. Dia rehetra le hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho izy hery asa amin'igny rano igny anasitrana ny aretina anaty kibolao. Sotroy ho dia tenenao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana. Sotrono le izy amin'ny anaran'i Jesosy sitrana. Afaka firy minute izy miantso sitrana za pastera. Tsy pastera ny miasa fa le herin'Andriamanitra anatin'ny pastera. Ka azonao atao koa miasa amin'ny alalan'io herin'Andriamanitra ao anatinao io. Tsy hainoko tsara le amen nanao. Alleluia. Tsy olona fatanintany ho ianao ary tsy olona tsotsotra ianao fa olona mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Tain'i Jesosy ianao io. Misy fiainan'olona tegna voafatotra agnoany. Misy fiainan'olona tegna voafatotra satria maro ny mpamosavy agnatina famille, agnatina ankohonana. Ary ny zavatra hita agnatina ankohonana dia ny fianonana. Raha vao anao manana zaza boatraboatra ny ananjy maiady efa tsy faly. Nefa anao avany. Dia raha tsy mitanana anao amin'iny ka tsy manana an'Andriamanitra dia taforoboka koa anao. Tsy tiany zanakanao tafavoaka. Tsy tiany ry zanakanao mba hagnano mariage na mba hoe hiasa mba vantambanta. Ho zay akory fomba ampiadivana anjareo. Dia igny tokotronareo menakavy miady. Raha misy korontana na ady agnatina fianakaviana, délivrance aloha atao voalohany. Mijoro anao. Anao mila mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mandaitra aminay fa nakorontanan'ny Satana. Magnatsova namana mihitsy misy fotoana hoe ndaontsika mba hivavaka ho any ankonanay fa misy raha koa ohatra ny hafahafa. Dia raikitra nareo mifampivavaka. Zay le hoe mifampivavaha ianareo sy mba ho sitrana. Tombony agnasitrana ny ankonanao. Amen. Ary rehefa mandroka devoly aza tia mihaino devoly. Azonareo zany. Raha mandroka devoly aza tia mihaino devoly fa mpandaika izy. Satria matetika antsika tia mihaino devoly. Zao nagnasanao takato. Ivola ny zoko mamanao. Dia ho viniranao mamanao. Azonareo? Or nefa izy mpandainga izy. Zavatra fahitako zany ray andro. Rehetra nantsovina ambony latabatra mihitsy. Ny amin'ny raha nivolanany devoly. Dia ho zao tamin'izareo. Izy io moa zao nizaka izay. Rehefa natao délivrance moa izy dia nivola moa ny devoly hoe tantin'izay olona misaviana azy. Wow.
Anareo zany mbô namaky baiboly fa i devoly koa ny mpandainga sady ray milainga. Ary farany raha tiany maregny olo mikoronta olo miady. Ka rehefa mandroka devoly, asa tia miany devoly. Tainy Jesosy ianao. Ary jereo tsara fa ny devoly mila maro be vao afaka miasa. Tanike tsara volaniko anao ty fa secret atoroko anao izy zany. Ny devoly mila maro, mila mitangorona maromaro zareo vao afaka miasa. Fa ny fanamasina irery ihany anefa dia ampy ameno anao. Afaka tonga anao hiasa. Possible anao rery ka mandeha mitoerana anankiray, anao mivavaka igny afaka mivoaka devoly amin'ny toerana. Tainy Jesosy anena. Alleluia. Amen. Ary afaka miparalysé ny devoly rehetra koa io teny anankiray avy amavanao io. Nisy miaramila kapitaine ndray andro niangavan'i Jesosy hoe marano izy ny ankizilahy. Dia seka andeha tany Jesosy, dia ozy io kapitaine io ozy tsy mendriky idiranao ambany tafotranoko za ozy izy fa manonona teny iray dia ho sitrany ny ankizilahy. Ny devoly zany mila maro be vao afaka miasa, fa Andriamanitra rery afaka miasa amin'ny fiainanao. Alleluia. Ary voalazan'ny baiboly ihany koa fa raha mangataka zavatra araka ny sitrapoko ianareo dia ataoko zany. Sitrapon'Andriamanitra revagna ny fandroava devoly. Satria ozy ny baiboly nisehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Engany mba ho isy asan'ny devoly ho ravana ho any. Ho isy asan'ny devoly ho ravany amin'ny ankonanao any. Ho isy asan'ny devoly ho ravany amin'ny tokantrano isan-karazany any. Ary ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Natonga ny fiangavian'ny devoly nekeny Jesosy satria ndray andro Jesosy nandea tamina fasana raiky. Fasana Gadarena ozy baiboly. Rehefa tonga teo izy dia ozy fanaratsy io hoe avy ampahorany melohan'ny fotoana sady va ianao. Tanao devoly amin'ny fahalalana. Fantany hatramin'ny fotoanany. Fa nandraitsy hoe menasen'olona na vonika ianao mba mahaiza koa mamaly hoe tsy ampela-tagnanao ny fofonaiko fa ampela-tagnan'Andriamanitra. Tsy zany atsika maindra zany misy menasy ho faty za tata, misy menasy ho faty. Na menasy ianao ho faty izy tsy ampela-tagnany fofonainao fa ampela-tagnan'Andriamanitra. Fahalalana ry avana no ahafahanao miatrika ny zavatra rehetra. Inona ny fantanao? Inona ny mba hainao? Dia rehefa tonga teo amin'ny fasana iny Jesosy dia ozy le devoly hoe avy mpahory anay melohan'ny fotoana va ianao. Dia inona ny zavatra nataony miangavy izy eny raha sitraka ozy mba mangataka aminao zay avelao zay ho anatin'ny rikosoa ry. Eny zay ka? Zany ne mahatonga olo jusky ny any tsy mihinan-damba io. Mbola koa zay moa ny devoly ry. Nefa raha ny tantara no vakinao nandeha mivariny tanaty antsana dao ny lambo reo teo dia maty. Maty vakio baiboly. Fa noho ny tsy fahalalanao dia tsy ahomana. Za ndraiky tsy mamporisika eo moana fo. Za ndraiky tsy mandraha. Ay ny tompo anao. Sambola misafidy nisy sambola miraha tiany. Ya. Fa tsara fantanao aloha fa ny lambo tsy mifidy sakafo hoaniny e. Zay ny raha hita ny hoaniny daholo. Or koa nefa ny henako soa tafiditra agnatin'olo araiky 2 semaines no mbola koa fô. Raha tarafiny amina fitarafana sakafo avy nohanin'olo mbola hita hoe lambo. N'olo mihinana lambo alahadiny ihany zany jusqu'à miparavola mbola lambo fô. Resaka scientifique ndray zay. Mila fantanao daholo zany. Zay ny matetiky tsy hinanan'olo izy io. Ary raha voanao zany natonga ny zanak'Israely tsy nihinana an'io regny ino magnaran'izy reto fruit de mer reto rehefa olo avy mihinana fruit de mer ela voalevo moko izy io. Ary ndanany ianao magnoara avy mihinana lambo matavy dia mitapesa masoandro agnatin'ny antsasakadiny. Dia ho hitanao keo fa misy lambo marina aminao koa. Tegna marina zany Ohatrany zay le izy. Zany oa tsy natao menasenanao za mihinana magnena fa zay tsy dia tsara ny amin'ny fahasalamana le izy. Aloha dia atoroko anao ny marina. Tsy dia tsara amin'ny fahasalamana. Fa tsy fagetsika zay. Mizara mitarimy. Da ny tompo anenao.
Karakaran'izay zany le marina agnatin'le resaka. Tain'ny tompo ianao. Tain'ny Jesosy ianao hoe. Dia niangavy reo devoly reo. Dia ozy ny Baiboly hoe dia nekeny Jesosy zany ozy. Ka natonga ny fiangavian'ny devoly nekeny Jesosy mba hiandro dia satria Jesosy nandidy azy hivoaka. Or nangataka hivoaka izy ka ho any agnatina kisoa. Zay ny fangatahan'ny devoly dia nekeny Jesosy. Dia matetika za mampianatra antsika eto hoe mba vakeo ny Baiboly fa na ny fangatahan'ny devoly raha nekeny ray andro maika fa ny fangatahanao. Azonao zany ray ny tompony ianao. Ka tsara fantanao fa ny devoly dia anjely tany an-danitra izy taloha. Anjely izy io taloha. Anjely izy tany amin'ny voalohany. Fa saingy nivadika tamin'Andriamanitra. Zay le devoly. Anjely mpivadika. Dia lasa devoly ny anarany. Zany hoe Andriamanitra ny namorona anazy. Fa tsy namorona ny tegnany izy. Mandenga foana izy mpamorona hoe maheray magnanjao hoe tsisy raha ny forognany zany tambony tany teto. Na izy vatategnany ary Andriamanitra namorona anazy. Azontsika izy tsy mpamorona izy fa ny foronony. Satana dia niady tamin'ny mpamorona anazy. Zany izy io adadaza. Ma imaginez izy ny seza izy niady aminazy. Azonareo karakaran'izay anga le izy. Zavatra namboariny hiady amin'ny mpagnamboatra. Ça n'existe pas. Ary tsy hiady mihitsy zay karazana combat zay. Mitovy amin'ny voiture Mazda hiady amin'ny Japony. Azonareo? Rohatran'izay le izy. Donc tsy possible mihitsy mandrak'izay devoly resan'Andriamanitra. Ka amintsika miteny eo Andriamanitra ao anatinao. Donc ianao dia olona atahorany devoly. Vao mijery anao izy dia miparareta. Fa tsy miparareta izy raha tsy misy zavatra fantanao. Ino raha mba fantanao? Dia ihany koa zay nantsovan'olo hivavaka amina trano misy angatra zay. Dia raha fitantaran-jareka izany mangoritsaka aby ianao mitandregny anazy. Ene pasteur ne, hitanao raha apetraka anao ketana filmy roka ahoany. Aozy zay. Ene pasteur telefone anao amin'ny roa mandray magneno. Ao zanasy mbo hitatsika nanjaniny. Dia tonga teo zay mivavaka teo. Dia zareo ny miteny hoe asa lany kaponareo fa zay olo magnitsika toerana mivony tongony e. Na lako mihitsy aninahy. Satria misy zavatra fantako lehibe ny atao anatiko nohony amin'izao tontolo izao. Mba imagine eo ane rehefa izaza eleka eo nandeha menasa ny pasteur ny izazy. Dia sady nambama ny ondry hono za. Regleko anao dada. Ao izy io. Raha tsy manam-pahalalana zany mety azony raha ke tokony any menaseny izazy iny sady akeo. Regleny zay eny ahoany samy. Azareo izy. Dia ohatran'izany antsika kristianina matatra devoly. Ary zany zao mahatonga Baiboly teny rinana ny olona noho ny tsy fisiny fahalalana. Ary zay no tonga le manam-pahaizana teo ny teny hoe ny olona farany puissant eto ambony tany ao zay, ce sont les gens qui connaissent. Tain'ny tompony ianao. Alléluia. Ny origine ny devoly dia fivadiana. Rébellion. Zany ninazy. Zay ny origine ny devoly. Karaha tegna savaigna tsara zany Satana io. Hoe savagna na bolaka izy vao tsy savaigna. Dia mahita anao quelque part agny hoe soratra hoe made in Lord. Hoe namboarin'Andriamanitra. Azonao? Koa tegna navadibadika zany savsavaigna amin'ny sisiny, amin'ny rirany, amin'ny kapoka nino. Tratra izy. Ka izany tsy izy namorona ny tegnany fa Andriamanitra namorona azy. Misy soratra aminazy hoe made in Lord. Karaha ataony karahanao made in China. Karaha ny savagna Satana dia hita koa hoe Andriamanitra kay ny nagnamboatra azy. Azonareo izy. Fa tsy namboarina andeha misavy olo. Fa ny asany tao an-danitra tao dia midera. Ary zany mila hitandremana rehefa magnano an'io service louange ino io. Asa devoly izy taloha. Fa rehefa naringana izy dia atsika ndraiky magnano azy. Dia jereo fa raha ny sehatra tiany devoly hiasana dia zay olo mahay lamozika sy mahay mihira. Satria tsy tiany
mihitsy io ndesinesy ampiangonana zany amin'ny kabare fa ozy magnevany ozy magnetsiky loha ozy anao mahay be io zazy mandeha ka anao karanjao io zazy makatra zay feonao ny ozy mange anao ny ozy tokony agnano voix d'or mihitsy anao ny ozy karanjany vone ino zany andehananao mizionany ko sa anao tsy miakatra anao la d'après-midi de tsy miakatra tokotrany satria vedety tainy tompony ianao tainy Jesosy ianao hoe ny devoly tompoko amintsika miteny zao tsy any amin'ny afo be misy anazy misy moko mitritra hagnony izy ino andeha amin'ny akany ozinao zay olo mandeha amin'izany any de mijaly daholo na devoly na olo fa am'izao tsika miteny zao mbola libre izy mbola libre ozinao mbola libre fa ny olo maty kosa efa misy ny antsona hoe avant goût de l'enfer mijaly izy amintsika miteny fa tsy mbola le tegna enfer mbola le avant goût ohatra anao hiditra tamatavy mbola mbala manasy fa izy ndraiky efa tamasy ohatran'izay le izy de ohatran'izany koa am'izao le Jerosalema vaovao mbola tsisy olo mipetraka fa miaraka amin'Andriamanitra le olo maty evaketo regny fa misy toerany ipetrahana avant goût de paradis ndraiky le anarana izy nareo le izy zany hoe efa mpitandranomasina miny fo mbola Sainte Marie akely efa mpitaka karan'izay fa le Jerosalema vaovao mbola tsisy olo toerana tena mbola neutre tanteraka tsisy pentina tsisy défaut zay mahavaovao anazy tobily koa vilitikina n'olo vatanarivo mandeha keto fa tsy vaovao gnany azonareo izy fa mahatonga anazy hoe Jerosalema vaovao mbola tsisy olona ka amitsika miteny io idevoly tsy any amin'elo matetika antsika mandroaka devoly roana ianao tsy manapahefana ho any amin'elo mahay zany fo tsy mahay mandroaka aneo zay madame to zay ozy tsara mbola mandeha kagny am'izao devoly amitsika miteny io mbola tsy any amin'elo misy manko mihevitra fa ny devoly ony hoe maino mo ty ny devoly ony mifaly zany agnaty afobe koa mivagnenty tsisy raha madigny afobe zany fa ny olona nanao tao mitomagny amin'elo c'est faux na devoly koa mitomagny rehefa tonga miaraka mijaly keo penganenao mba tsy araky ijaly aminazy tainy tompony ianao ary izy efa condamné tsisy fibebagna tsony miandry lera fo loza ho any tany sy amonina aminy ozy fa nidiny aminareo satana ozy ary manana fatezerana lehibe satria fantany efa kely ny andro tsy manana fika ibebahana tsony satana enao zao mbola manana chance ibebahana ka anao maheno ny titoroteny ty mibebahy anao fa tsika varimbarian'ny devoly atsikany hoe andao ozy alota ozy ndao ozy azy miala amin'ny ozy ato izy fa ozy raha tsy manjary ataonao io mbora anao iaraky ijaly aminazy misorany tompo ianao mbola velonaina zao mifonamn'Andriamanitra nisy otana ataonao atsaharo na sendraka miaina agnatin'ny fahadalàna isan-karazany ianao fa izy koa fa maty ny olo araiky tsisy fika na mba ampidirina l'église ana misy moko mieritreritra hoe pasteur mba tay mitondram-bavaka ny fanany mba hitoetra akaiky n'Andriamanitra za tsy hagnan'izay satria vavaka tsy valy boka zay olombelogno ihany no azo lesina ambavaka mba hiova fa ny olo koa fa maty tsisy raha hitonanao ambavaka fagnainy izy any fitsarany lanitra mandigny anazy asazonareo le izy zay ny mary fa zandingan'olo hoe nany koa fa maty anao atao batisa ankamehina anao ankamehina an'ino atao mekimeky fogna mba ro tonga akaky malaka fa raha ny baiboly no voalaza tahaka ny anendrenan'olona ho fatiny ray mandeha ozy ary rehefa afaky zany de misy fitsarany lanitra miandry anao rehefa maty anao tainy Jesosy ianao tainy tompo ianao hoe tain'Andriamanitra ianao hoe amitsika miresaka zao zany mbola tsy agny devoly misy manko milaza fa nahita ny elo ony de tegna mitomagny mihitsy izy manazava an'izy tegna entsy anareva devoly niraisiny tamitamin'ny ankavanana nampiakarana trao lera matoa nalahy mandeha izy mandeha
Ary tsy rehefa olo mitantara raha mitomany ke mariny. Azonao izy? Tsy hoe rehefa zaka izy mitantara raha aminao dia mitomany. Mariny mitomany mihitsy tata. Tsisy devoly afaka mampijaly olo zany ainy. Azonareo izy? Devoly tonga akany zany mba mijaly koa satria samy fagnahy tonga any. Azonareo izy? Fahoriana ra-panamy any. Kasi mandengana olo mihitsy atsika misy témoignage nahita ny elo dia naleno dia nahoana mipekaniny. Nahoana namba izy mame. Tompony ianao. Atsika manko tsy famakiana baiboly dia raha magnify tomany koa anao miaraka amin'ny tomany. Mikofikofika elo hoe Jona andengana olo dia Jona. Tain'ny Jesosy ny tsiraitraritra. Tain'ny tompona hoe tain'ny Jesosy ny ranomaso tompoko sy midika fahamarinana. Misy amin'izy ireny mandenga aleo baiboly foana vakina satria io ny fahamarinana. Manamasinany amin'ny fahamarinana sy fanteninao ny fahamarinana. Jereo le témoignage Lazarosy sy ilay mpanan-karena fa tsy miresaka devoly mihitsy izy io amin'ny Luka 16. Tsisy devoly any raha amizao miriaria magnano mission mamitako olo araka zao tontolo zao ty ny ataony devoly amizao. Zany hoe fanaratsy manapaka eny amin'ny rivotra fa tsy any mielo. Ino raha ny ataony akany? Nga misy olo azo fitana tsony. Olo efa tonga amin'ny elo zany tsy azo fitana tsony fa voafita. Azontsika be zany? Donc tsy any izy no miasa. Satria le tonga akany efa nanjy. Efa namany iaraka ijaly aminazy. Donc tsy mandany lera akany izy. Fa lasa izy mandeha mihaza fanahy. Mandeha mitady olo fitana. Ozy azy mivavaka amin'ny jeune koa na rehefa akany tsy milamina ny akao. Nefa izy tsy milamina. Akany nanamboarany trano beny misy raha nalevy akao. Volany babanao nalevy akao. Tain'ny Jesosy anena. Misy raha nalevy akao. Volany zare doko nalevy akao. Dia tsy maingatra mandenga satria devoly ke raha ilenga. Tain'ny tompony ianao. Vakio fotsiny iny Luka 16 iny témoignage Lazarosy fa tsisy resaka devoly ao. Fa miresaka izy hoe fahadiran'ovany zay aty izy. Tanareo izy mahirao reo izy Lazarosy. Dia namaly moa i Abrahama tsy afaka mandeha aminareo any zay fa fankalavitry place misy atsika. Tain'ny tomponao. Ny devoly tompoko enoy tsara. Ao amin'ny deuxième ciel ny misy azy amizao. Amin'ny deuxième ciel. Tanao io hitatsika io mbola tsy io amin'ny raiky faharoa izy io. Deuxième ciel. Lanitra faharoa. Vakio ny boky Efesianina 3:10. Efesianina 3:10. Fa mampianatra antsika tsara ny soratra masina eto amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba hampafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana any an-danitra ozy. Eny zany no misy azy amin'ny astra. Eny amin'ny univers any misy any devoly. Matetika nefa rehefa olo amizao mampiasa hoe Andriamanitra ndraiky koa ny univers ndraiky tondrenana. Ny herin'ny univers voafitaka anao. Fa tsy zagnahary univers zany. Azonareo ve zany asa mandengendengana olo andreny. Be ny olo amizao manao le développement personnel hoe univers fa tsy ampiasaina ntsony le Jésus-Christ. Dia fa nahazo voany dia anao amin'izany dia tsy ahoako zay nambareny zany. Aleo ny marina foana. Ny devoly aiza koa misy anazy magnaraka eny amin'ny masoandro. Eny amin'ny volana any misy anazy. Zay mahatonga an'ireo zavatra tany saiko anao reo misy olona mivavaka amin'ireo. Misy ny olona mivavaka amin'ny astre. Misy olona mivavaka amin'ny univers. Misy olona mivavaka amin'ny masoandro. Misy olona mivavaka amin'ny volana. Eny misy anazy. Zay mahatonga baiboly mandrara hoe asa manao sarin-javatra voasikotra ho anao izy. Hoka mba tsy sarisarin-draha mivavahana. Fa mivavahan'Andriamanitra velona ianao. Alléluia. Raha te hita proof ianao vakio ny Apocalypse 19:17. Apocalypse 19:17 fa miresaka izy ao masoandro. Un ange qui se tient dans le soleil.
Apocalypse 19:17 misy an'izay. Vakeo koa ny Matteo 17:15. Matteo 17:15 fa miresaka izy hoe volana. Rehefa tsy nambolana ozy izy dia mihetsika le aretin'le zaza. Matteo 17:15 nao dia vakentsika vetivety dia ho hitanao ao ny porofo mazava tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Matteo 17:15. Ozy ny Baiboly eto manambara hoe Tompoko mamindra fo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy ka manontra tokoa fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ireo tsara mianjera ao amin'ny afony dia matetika izy mianjera ao amin'ny rano. Dia rehefa toy izanao famakina teny Rebandro dia rehefa tsinana ozy izy ny volana eo izy no mihetsika. Rehefa fa miresaka rano izy miresaka masoandro izy. Agnaty rano zany any misy devoly zay mahatonga an'iregny accident agnatina rano regny. Olo mandeha rano agny izy accident. Be ny zavatra hitantsika agnatin'izay. Apocalypse 9:14 miresaka izy hoe olo lehibe agny izy no mipetraka. Mivavaha foagna rehefa misakafo na rehefa isotro rano fa agny matetika hipetrahany devoly. Ary vetivety za namaky astuce zay hoe mila mitandro moa rehefa misotro rano agnaty tavoahangy plastique. Fa io tavoahangy tout ce qui est produit plastique zany dia misy produit chimique daholo. Ka raha vao io zany mitaratarafina rano dia miteraka microbe. Ozinareo dia possible mamparary. Zany rehefa mba ampiresenantsika rehefa mba mividy rano indrindra vao rano agnaty plastique aza mba mividy an'iregny amin'ny toerana azona masoandro. Zany hoe mahatonga an'iregny amin'ny supermarché tena misy règlement mifehy anazy mihitsy raha vao zambotra agnaty tavoahangy plastique matetika amin'ny toerana malomaloka. Fa raha vao io navoaka masoandro dia mahafaty, possible misy poizina mahafaty. Asanjonareo zany dia mba tandreo zany ianao te mitondra plastique mandeha miasa io. Fa matetika izy rehefa tratrana hafanana mivoaka le produit chimique agnatin'igny plastique igny fangaro agnatin'le rano dia mety mamparary kibo. Ndraiky tsika tsy fantatsika indra namparary tsika la zay tsy fa namosavin'olo. Tompo any hitahy ianao. Devoly ihany koa dia hita eto ambony tany. Possible hoe agnatina trano indray mety misy devoly. Misy villa ngeza be regny misy devoly agnatin'ny villa io. Dia zay no ilana antsika mijoro. Dia rehefa regny avenir regny amin'ny avenir matetika misy devoly amin'izy regny. So dia anao ndraiky matafo ndraiky mandalo amin'ny avenir kely misy devoly, misy devoly, misy devoly. Tsy natao atafitra anao, tsy natao ampatatra anao nilazako an'izany. Amina quartier misy devoly. Dia rehefa misy quartier tonga dia sandragadrang foagna tianao magnindra ny karaha ndray gidragidra dolo regny agnatin'ny quartier. Devoly gidragidra amin'ny quartier io. Amina pays, amina ville. Ka nitafiky satana revagna tena bien organisé. Nitafiky satana bien organisé. Tsy vitany bien organisé fa bien ordonné. Mampalahelo anefa tsika kristianina tsy tiatsika misy mifehy. Nefa sika manana fahavalo ordonné. Or atsika désordonné. Zany matetika sarotra be andresentsika ny devoly io. Satria zareo bien organisé. Tompo any hitahy ianao. Ny ohatra be ny leratsika ho farana antsika treo aloha milesona androany. Mino fa nisy zavatra voarainao tao anatin'izay. Fa ny tiako atongavana dia hoe tsy natao atahotra devoly ianao. Amen. Misy herin'Andriamanitra agnatinao koa. Amen. Dia rehefa nanambola tsy mivavaka raha tsy azony devoly mivonona. Aleo mba zaraiko anao ty révélation ty. Tanao tsika mbola tsy mivavaka tany agnaty posiny devoly misy atsika tany agnaty posiny tany. Amin'ny mbola tsy mivavaka tany. Dia levilay vono zany tany agnaty posiny misy anao hatramin'izay nefa anao tsy maty. Dia nalainy Jesosy ianao tany agnaty posiny tany eo ampelatanan'Andriamanitra ndraiky ianao zao. Nolona manana an' Jesosy zany dia ampelatanan'Andriamanitra ny fiainana. Dia ndana mba alefaso kely ny fijerinao anao tany agnaty posiny devoly raha tsy maty ny devoly. Ahoana ndraiky no impossible anao ampelatanan'Andriamanitra ka ho vonono devoly. Tain'i Jesosy anao. Matoky fa lehibe ny ao anatinao. Manana Andriamanitra velona zay miaro anao ianao. Mety tsy hita maso io tsy voatery ho hitanao maso io. Zay nresako tamin'ny maraina
Anao zao satria mbola tsy nahita ny Amerika dia lazainao fa tsy m'existe Amerika. Non, l'Amérique existe toujours. Igny tompo ianao. Satria teto Madagasikara ihany mba hitanao dia zany tsisy Amerika zany pastera. Non, misy Amerika. Ary tsy mampiova ny existence ny Amerikanina ny tsy finoana ny fisiny. Ka tsy mampiova ny existence n'Andriamanitra ao anatinao ny tsy finoan'olona anao. Mety misy miteny ianao amin'ny tsy Andriamanitra misy vavahany avy anao izy hitatra fandana inoiny Andriamanitra. Tohizo ny fatokianao amin'ny tompo fa tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao amin'ny hoatinao io. Ary zany dia hitsodrananao androany tsy misy devoly afaka mandrava anao zany. Tononoko eto amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Nizaniza mikasa misavy ianao tsy afaka ny animba anao zany izy. Izy ndray no menatra devant tout le monde eo. Izy ndray no afabaraka eo. Ary mamoaka degré spirituel androany. Nizaniza olona manozona anao, izy no voaozony. Nizaniza olona mankala anao, izy no faty alohanao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zany. Alleluia. Metimety amin'ny olona mankala anao io dia mifona aminao. Alleluia. Amen. Satria manomboka zao hivoaka amin'izay le fahasoavanao anatinao ao. Manomboka tsy ho azo kitihina intsony ianao io. Manomboka marina aminao le teny izay mikitika anareo dia kitika ny anaka Andriamason'Andriamanitra. Tononoko eto zany teny zany androany. Tsy azo lavana mandrakizay ianao. Tsy azo zonona mandrakizay ianao. Ary raha marary ianao sitrana androany ny aretinao. Raisy ny fanasitrakanao. Raisy ny herin'Andriamanitra nary ny fiainanao. Tononoko eto ny fiarovany lanitra manontolo ho amin'ny tokantrano misy ianao io. Ho amin'ny fandemanjanaka ao. Ho amin'ny asa fivelomanao. Ho amin'izay rehetra ataonao. Momban'Andriamanitra ne ianao e. Manaraka anao ny fanantarana sy fagagana. Manomboka androany tononoko ny famatsiny lanitra hirotsaka aminao. Tononoko ny sodrano ny fitahina rabola. Raisy amin'ny anaran'i Jesosy. Ahita famatsina mahagaga ianao amin'izao fotoana ny mpianatra zao. Ahita famatsina mahagaga ianao amin'ny situation misy ianao io. Mitompany andoha troso anao. Mitompany anomenao promotion. Mitompany anomenao valimbaraka. Mitompany anomenao fahitampitry. Ampazava ny fiainanao any Jehova. Tononoko ny herin'ny rano Jesosy handrakotra anao. Misy hery mandrakotra anao amin'izao fotoana izao. Misy hery midina amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Fahasoavana, fahitampitry, fisandrantana, fahasalamana, fahaelavela. Raisa tanànan'i Jesosy. Afasanao hitsangana isaotra n'Andriamanitra. Saotra Jesosy. Saotra fanamasinao. Saotra dadamanà. Saotra faheto ianao. Saotra ny amin'ny fahatsarana. Mideranao zahay. Pausa!
masina anao. Misy hery manaraka anao manomboka androany. Misy hery mitaky fiainanao. Misy hery miaro ny fofonainao. Misy hery mampiroborobo ny asa rehetra ataony tananao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany. Sorta tombolo. Tsy misy dévoulement resy anao zany eto. Ary tsy maintsy miova ny fiainanao. Tsy maintsy ahita fijorovam-olombelona amin'izay anao manomboka androany. Mino an'izany ve anao hoe manaova mainina mafy anao raha mino an'izany. Alleluia. Zay ry avana fotoana antsika teto.